Ary amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny azakazaka moto izay anisan'ny nahavory olona maro dia maro teny amin'iny faritry Imeritsier tosika iny tamin'ity androany ity 4 heures Honda izay no anaran'ity faninanana ity adiny 4 be izao no mandeha ny faninanana ka izay mahavita fiodinana betsaka ao anatin'ilay halavana 20 kilometatra eo no mandrombaka ny laharana voalohany 220 ireo moto nandray anjara tamin'ity faninanana ity rahantsika ao anatin'ity sary mahafinaritra ity ny zava-nisy teny Imeritsier tosika. Voalohany indrindra aloha tiako mpivitana antsika fotsiny fa compétition androany ity zao dia be dia be ny réunionnais tonga navany miantso misy sud-africain tonga eo misy français iny zao le voalohany iny dia mitarika amintsika amin'ny teny zao fa bien plané ny anarany champion du monde izy efa indroa champion de France indroa champion du monde par équipe izy indray mandeha donc tsika tenena hoe tsara zany le izy aloha mahatonga vahiny aty amintsika ary hitatsika fa be dia be mpandray anjara 20 mpandray anjara androany be dia be ihany koa ny kategoria dia misy ho an'ny olon-dehibe misy ho any ankizy misy ny vehivavy ataoko angamba fa sport io adiny 4 zao ny ataonay androany adiny 2 isaky ny pilote zany satria anakiroa ny pilote mandeha za zany manao adiny 2 dia ny pilote anakiray koa manao adiny 2 dia fitaizana tena no voalohany indrindra anatin'izany ihany koa mba miezaka zany manao zavatra me tsara foana le culture de performance zany mba ianao zany mila miezaka anatin'ny fiainana hoe tsara noho ny taloha foana ny ataonao na dia efa be taona tsy mijery an'izany tsika na dia efa miakatra taona fa miezah foana manao zay mety manao miezaka zay ohatra ianao taloha ohatra hoe tsy teny frantsay dia mianatra ianao mba miteny frantsay kely ohatra zany ohatra ianao teny frantsay fa somary ambanimbany fa izanao teny frantsay dia ampiakaranao ohatra zay foana zany le fiainana dia ohatra ny hoe manosika anao
tianao zavatra lalindalina, tianao zavatra lavidavitra ary tsy mitsahatra miezaka. Zay zany tena tiavako manao an'le izy. Io zany mety na de football ataonao na rugby ataonao na volley fa moto zany tiako be a. De eo koa zany a fahaizana maka risque hoe rehefa mitondra ianao a fantatrao hoe ainao mandalo amin'ity zavatra ty a ozy misy vato be tena manahirana be le vato be ao a fa mieritreritra tsara anao de mandeha am'le izy a fidinana izao fa tsy fiakarana fa taloha izy io akaranay a sarotsarotra kokoa androany izy midina donc zany tsara. Inona ny azo ampifandraisina amin'ny ministera tantananao ve ty resaka hazakazaka moto ty? Zay zany a androany zao a tsy latsaky ny anaky 30 am'ra olona roa ny avy any ivelany tonga aty mandray anjara mety eo amin'ny 5 eo fa miaraka amin'ny fianakaviany zareo tonga aty a de zay zany de fa zava-dehibe na VTT a na course à pied a na zay compétition misy eto Madagasikara amin'ny lafiny sport a dia mahatonga mpizahatany makaty amintsika de zay eto amin'ny ministère zany a miezaka mba mampifandray ny ministère amin'ity sehatra ty a de efa mety tsara be zao a teo zao zay nanampy an'le compétition cerco teo iny a de miezaka zany zay a mbola hitohy ny compétition zay andraisanay anjara amin'ny lafiny hoe sponsoring amin'ny lafiny hoe fahitany olona azy koa hoe ampifandraisana amin'ny fizahatany ty a na fizahatany an-tanatiny io a na nivelany satria misy vahiny andrasantsika valvelany makaty efa voalazy fa misy any koa malagasy zay avany Losibe makaty avany Tuléar makaty avany de atosika zany zareo hoe tongava manao moto a fa lalao io mahafinaritra ary tena ataontsika hoe tsara na hoan'ny fatatenanao fitezana vatana tsara ihany koa hoan'ny sainao a sy ny iza de am'izay koa ny olona tsy mandeha mafy any tanàna any na sanatria vava manao accident eto anao afaka mandeha mafy am'izay tianao. de iny fanadadiny ihany koa fitopolasy topoko vavy no ametrahako ny veloma mandra-piona ho amin'ny herin'ny nuito zao indray isorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana mahery hatramin'ny farany isorana ihany ko reo namana niarany asa na natosany fandaharana tamin'ity androany ity raha zao ianao vo niaraka amin'ny fandaharana mahery de ampitsahivina aminao fa dia tafita amin'ny ampavalondalana ny ekipan'ny fosa junior ary tompondaka ny ranomasombe indianina ny maki vehivavy ary tsara fanomboana ihany ko ny FT Manjakaray eo amin'ny faninanana ho an'ny Aroy tompondaka ny Afrique Australe ihany ko ny taranja tennis dia zay no mbasakazona roa sy topolasy topoko vavy tamin'ity androany ity fa dia manome fotoana ny fandarana mahery ho amin'ny herin'ny nuito izao veloma tompoko.